Roger Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Marary ny sehatra ny fanabeazana eto amintsika tsy eo amin'ny kalitao ny fampianarana sy ny vokatra fotsiny ihany, eo ihany koa ny foto-drafitrasa sy ny fandraisana ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Mampanano ho avin'ireo zaza malagasy eo anatrehan'ireo olana mandidina ny fampianarana amin'izao fotoana izao, hoy ireo solombavam-bahoaka. Mitaky ny amoahana ny filoha-mbamina sy ireo ray aman-dreny izay voatazana noho ny fitakiana famoahana ny solombavam-bahoaka ny vangain-drano ny fikambanan'ny tanora mpitolona malagasy ankehitriny. Olona miisa roa no sarona ivelan'ny seranam-piaramanidina Ivato saika hanondrana ny tsokosoko sokatra miisa 700 androany. Ankoatr'izay, sokatra miisa 70 ihany koa no tratra Totoliara. 70 andro mialohan'ny fifidianana filohan'ny pirenena any Etazonia, nanao velomin'ireo pombany antoko demokraty Joe Biden ary nitsodrano any Kamala Harris nandritra ny fandraisam-pitenena tao Chicago. Ny antsiprian'izay. Migadondray ny amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo lasy tombo vavy manasanao ihany koa anaraka izay tony mahazatra matoan-datsoratra anondeha anokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Marary ny sehatra ny fanabeazana eto amintsika amin'izao fotoana izao tsy eo amin'ny kalitaony fampianarana sy ny vokatra fotsiny ihany, eo ihany koa ny foto-drafitrasa sy ny fandraisana ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Maro sehatra lasa fanararotana sy fitadiavam-bola ho an'ireo tompon'andraikitra samihafa. Matoan-datsoratra. Antony voalohany sady goavana mahatonga ny fampitehan'ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara, idiran'ny politika io sehatra io ka miapotika isan-taona. Lasa bizina ihany koa ny fampianarana sy ny fanabeazana ka miteraka ny fampitehan'ny sehatra. Ohatra amin'izany, ity note circulaire navoaka ny train Nosy ity, izay nalefa amin'ny Sisikôto Lagnaro, Amboasary Sud sy Betroka, ary tsy maintsy tanterahana. Tsy maintsy tanterahana amin'ny maha note circulaire azy, fa mbola nao mafisina hoe pour exécution. Note izay manome baiko fa tsy maintsy mividy tablier amin'ny fikambanam-behivavy io, izay andrainina ny ray aman-dreny ny ireo Sisikô voalaza ireo. Tsy amin'ny note tahaka izao ihany nefa no ahitana bizina amin'ny fampianarana. Misy train sasany ihany koa manery ireo rehetra eo ambany fahefany ividy billet, kanefa izy no mikarakara ilay opération ary ny tena olana voafatotra tsy maintsy mandray anjara amin'izany ihany koa ireo sekoly tsy miankina. Maro ny fitarainana voarainy kasika izany, saingy matahotra ny tsindry sy izay mety ho valifaty ireo sekoly tsy miankina ka milefitra tsy fidiny mandray anjara amin'izany fitadiavam-bola amin'ny alalan'ny fampianarana izany. Manaraka izay, fotoan'ny fampidiran'ny mpianatra izao, miseho amin'ny endriny samihafa ny fitadiavam-bola ataon'ireo tompon'andraikitra eny amin'ny sekolim-panjakana. Tsy lavitra akory, CEG iray eto Antananarivo renivohitra afaka CEPE 6e ilay zaza, lazaina fa tsy ao ny numéro ka tsy maintsy mandoha vola ambonin'izay tokony aloha vao tafiditra. Raha toa ka 7 alina ariary araka izany no tokony alohan'ny ray aman-dreniny, tsy maintsy nandoha hatrany amin'ny 10 alina sy 1 ariary sara-pisoratana anarana fotsiny ihany. Ambonin'izay ny tablier sy ireo fitaovam-pianarana tsy maintsy hovidiana. Bizina hafa ankoatr'ireo ny fampidirana mpampianatra, ny resaka kantiny scolaire, ny fanorenana foto-drafitrasa isan-karazany. Firifiry moa ireo sekoly voalaza fa manara-penitra nentin-drajoelina nambabon'ny fony malagasy tamin'izany fotoana, najory sy natsangana, saingy mby aiza ho aiza ireny amin'izao fotoana izao. Ao ireo efa mitritra ny rindrina, miendaka ny tafo, mando lava, simba ny varavarana na ny varavarankeliny sy ny maro hafa. Foto-drafitrasa tsy maharitra, ary maro ireo tsy mbola natokanana akory, saingy efa simba sahady na miantona tsy nisy toy n'intsony ny fanamboarana.
ny zava-nisy tamin'ireny matetika na iliky ny tompona andraikitra sy ny mpitondra fanjakana amin'ilay orinasa nahazo ny tsena ny rihitra na izany tsy anjaran'ny fanjakana ve no manery ireo orinasa nahazo ny tsena anangana araka ny tokony ho izy ilay fototra fitrasatiana apetraka tsy anjaran'ny fanjakana ve ny manara-maso azy ireny arakaraka ny fivoaran'ny asa fanorenana ka raha nisy tsy nety tokony ho narenina avy hatrany fa tsy nandrasana ijoro ilay trano vao miteny sy manilika amin'ilay orinasa nisy fotoana aza ny tompona andraikitra teo amin'ny tenambary-panjakana no nesorina fa izay tena tomponantoka tsy nisy na sazy ray aza niatra taminy ohatra vitsy amin'ireo tranga mamodika ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika ireo aiza ho aiza nefa ny fepetra raisy ny mpitondra fanjakana manoloan'izany isy ve ny fanadiovana sy ny fanatsarana io sehatra ny fampianarana io ka hipetraka amin'ny mahasehatra ny fanabeazana fotsiny ihany ka tsy hisy intsony ny karazana bizina sy fitadiavam-bola samihafa ao anatiny irariana nisy ny fanadiovana ao anatin'ny fotoana fohy ka amerina indray ny asin'ny fampianarana ireo zaza malagasy tontolony fampianarana izay hatrany dia tereniny eo anivony dirainina nosy anentan'ireo ray aman-dreniny mpianatra hividy ny tablie amboarin'ny fikambanana FEM ny Cisco Fort Dauphin amboasary atsimo sy betroka araka ny note circulaire pour exécution nivoaka omaly tranga izay hitana taratra fa lasa tobizina ny fampianarana eny anivon'ireo sekolim-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny fanio-kevitra azo tamin'ity androan'ity Daniela Minotso nanome paikomidina ho an'ny Cisco ao Fort Dauphin amboasary atsimo sy betroka tamin'ny alalan'ny note circulaire navoaka ny teo anivon'ny draine na ny direction régionale de l'éducation nationale anosy omaly paikomidina izay manery ireo Cisco amin'ireo toerana voalaza ireo ampafantatra sy anentana ny ray aman-dreniny mpianatra hividy ireo tablier amboariny ny association des femmes éducateurs de Madagascar famoahana noty izay isan'ny manimba ary vao maika mampitotongana hatrany ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika indrindra eny anivon'ireo sekolim-panjakana maniva le tontolon'ny fampianarana ka satria zavatra fitadiavanao manokana ve dia ny chef Cisco nanaovanao noty magnome baiko no anamoanao noty avaroto na vidy io lerno circulaire zany ny baiko midina tokony nataony tenimita le izy raha ohatra ka bonne foi izy hoe tenimita zany nao tenimita zany fampiresana resany nareo miresana zao ato hoe mamaritra ohatran'izao zafay fa tsy omenao baiko ny chef Cisco hoe ino moa ty hivarotra ny zavatra iny sady vidiny zavatra iny irenareo sary no sikilero fa pour exécution izy izy ankilany tsy tokony atao bizina ka anerena ireo Cisco sy ireo mpampianatra tahaka izany indrindra eny anivon'ireo sekolim-panjakana ny fivarotana izay tablier izay ny tablier izay isan'ny mampiavaka ny sekoly iray amin'ny sekoly hafa fa ihany koa mampitovy lenta ny samy mpianatra ny tena tanjana aloha zany ho an'ny faharopisatria samy hafa ny fahampianan'ny ray aman-dreny dia iny zany entina hoe ampitovizana ny mpianatra tsirairay aby zany mba tsisy complexe ataonao aty an-dakilasy hoe le ray rovidrovitra ny akanjony dia le ray tsara tare afaka amin'ny solusanandro resaka sécurité moa zany aloha zany ny anankiray any ivelan'ny faritra ny sekoly fa raha atao anatin'ny faritra ny sekoly indray izy raha resaka tablier zany na aron'akanjo dia indray aloha zany mba hitovizany rehetra ny faharoa iarovany ao anatin'ny akanjo amin'ny resaka fahadiovana zany ankoatr'izay bizina tablier izay isan'ny manimba ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana eto amintsika ihany koa ny fampidirana politika ao anatin'ity sehatra ity ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana izay isan'ny sehatra ahafahana mampandroso ny firenena saingy tsy lara-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana raha ny olana samy hafa miseho amin'izao fotoana no jerena ireny indray ny isany tranga vaovao tany amin'ny draine nosy fa raha ny zava-misy ao anatin'izay tontolo ny fampianaran'izay amin'ny ankapobeny mikororosofahana ny fampianarana manomboka eny amin'ny ambaratonga fototra hatramin'ny ambaratonga ambony lasa mandeha anjamba ny fitantanany indrindra ny fanatsarana ny rafim-pampianarana hoy ny solombavam-bahoaka mampanaraka izany no avin'ireo zaza malagasy eo anatrehan'izay indrindra ao anatin'izao fanombohana ny taom-pampianarana vaovao izao indray lasa mandeha anjambany ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fananan'ny mpitondra fanjakana paikady mazava anarenana ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany fahaenina tamin'ity androany ity
na andreny vohatra na any amin'ny tontolo ambany vohatra tsy misy ny fikozakojana ireny fotodrafitrasa mpampianarana ireny amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao ka afahana mandray ny taom-pianarana vaovao indray ohatra amin'izany ny W ny varavarana sy ny varavarakely ny seza sy ny latabatra ireo mpianatra ny tafitrano fianarana ny trano fivoahana sy ny maro hafa ny fampianarana ny tokony atao lara-pahamehana raha tiana ny ampandroson'ny firenena saingy fisehoana ivelany sy politika ny aitraitra no mamaika izao fitondrana izao ny fampidirana ny zaza malagasy any an-tsekoly ankehitriny izay efa mihena ampitoerana noho ny tsy fisian'ny continuité de l'État sy ny tsy fijeren'ny fanjakana izay fanatsarana ny rafim-piampianarana eto amintsika izay ohatrany ity olom-boafidy sady tale général ny ministera ny fampianarana teo aloha ity malahelo fo satria zavarasenina napetraky ny tenany atao dia ravaina daholo tsy misy atao hoe continuité de l'État na continuité de l'administration hitatsika zao na ny tany isan'ny mpianatra zay mianatra nge zao mieny hitatsika ny fari-pahalalana niveau amin'ny mpianatra nge amin'izao fotoana tena mampalahelo tsy hoe le mpianatra koa no tsy mahay fa le raha fampianarana mihitsy zany no tsy mandeha amin'izay loha ny ary le fanofanana hoentina le mpampianatra tsisy misy zany fanoizana zany hoe tokony isy formation foana nge omena ny mpampianatra raha fa hafa ny mamaika ny fitondrana zay tsy mahasoany vahoaka téléphérique avy no ataonao no fampianarana aloha jerena anisan'ny io ny antoko ny fampandrosoana no amafisiny atrano fa tiaraky ny nampanantenana ny zaza malagasy ireo sekoly manara-penitra izay no hirahirainy zao fitondrana izao tsy nisy intsony ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa raha tsy ilaza afa-tsy ny EPP sy ny CEG ety ankilany tsy misy ihany koa ny fanohanana ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fiomanana amin'ny fidirana ho amin'ny taom-pianarana vaovao izao ny fotodrafitrasa asianao le izy ny EPP ny CEG fa ny ao anatiny nge tsisy zavatra foana ny ao anatiny aiza cantine scolaire nasianay zany tamin'ny andro satria be tabe ny mpianatra no sahirana za raha fa minakana izy tokony asiany zany anivon'ny EPP aiza zany cantine scolaire zany amin'izao fotoana zao zao fidiram-pianatra ao ny kit scolaire tokony omena an'izany kindray aman-dren'ny mpianatra ny mpianatra ao anatin'izany tsisy tsonge zany zay le mampanay hoe tokony aisy zany hoe rafim-pampianarana zany mahomby zay mifandraiky amin'ny vanim-potoana enana amin'izao fotoana zao tsy maintsy mijoro ny solombavim-bahoaka manoloana izao fanampotehana ny firenena amin'ny alalan'ny fanaovana tsinitsinina ny fanabeazana eto Madagasikara izao raha endriny ny fanjakana tokony hametraka paikady mazava anarenana ny lafin'ny fampianarana fa tsy variana amin'ny politika ny vonjy tavanandro hatrany akatoko izao fidirany mpianatra izao marisarisa ihany koa ny fisoratana anarany eny anivon'ireo sekoly maro na efa hifarana aza ny volana aogositra ankehitriny isan'ny anton'izay ny fahasahiranana sy ny fantrana lalina mianjady ny isan'ny tokantrano manoloan'izay misy ny ezaka manokana ataon'ireo sekoly sasany analefahana ny vesatra izay mianjady ireo ray aman-dreny anatin'izay fanoratana anaran'izay avy ity no kolona telo herinandro mialohan'ny fidirana ofisialy amin'ny taom-pianarana vaovao 4:25 mbola marisarisa amin'ny fisoratana anarana ireo ray aman-dreny raha ny fanadidinana tao teny amin'ny sekoly tsy miankina androany Antony mahazo vahana ny fahantrana sarotra ny fitadiavana ny sara-pisoratana anarana ho an'ireo ankizy atao hoe efa marana tokoa zany zao tsika ny amin'ny volana aogositra zay tokony tena ho fisoratana anarana ho amin'ny mpianatra fa somary marisarisa zany raha ny fahitanay aloha zany amin'izao fotoana zao eo amin'ny 100 eo dia tena hitanao zany hoe tena miatraika be any amin'ilay fiainan'ilay ray aman-dreny le fahasarotan'ny fiainana kanefa vonona ny New Life School manokana hifanampy indrindra moa raha manana zanaka anankiroa na telo na mihoatra ny ray aman-dreny mampianatra zanaka eto dia misy ny fitsonjovana manokana zany na eo amin'ny lafiny écolage na eo amin'ny lafiny droit d'inscription mametra ny fandaniana ho an'ireo ray aman-dreny ho azon'ny sekoly atao raha ny fanazavana hatrany raha ho an'ity sekoly nanaovana fanadidiny tafiditra anatin'ny paikady ampirisena amin'ny fisoratana anarana ny fanorenana sekoly anaty tanàna isorohana ny fivezivezena mampitombo ny fandaniana anisan'ny tsikakitray dia anisan'ny toerana tena vitsy sekoly miorina ety amin'ity faritra ity vitsy dia vitsy zany sekoly miorina fa saiky ny ankizy mpianatra ity dia mandeha any 67 hectara mandeha any Akazomanga no mandranto fahalalana
no amoraina mihitsy a ny fampidirandray aman-dreniny mpianany zany hoe reo karazana firaisa-karazany zay mbola azo najanona sesorona zany a de najanona fa ilay fampiodonana ny sekoly ihany a sy nikolazo moa zany a no tsindrinay a am'ty taom-pianarana 4 ity ohatra izany ahitana taratra ny fahasahiranana amin'ny fiantriana ny fidiran'ny mpianatra ihany koa ny fanjifana ireo fitaovam-pianarana zara raha matakatra ny vidin'ny fitaovana amin'ny kalitao salansalana ireo ray aman-dreny ny fahasahiranana izay mahatonga ireo mpianatra mialan-daharana raha tsy ilaza fa tsy nisan'ireo mpianatra ny soratra narina tamin'ny fanadinana BBC farany teo izay nahitana fiainana hatramin'ny 709 oharina tamin'ny taondasy tsy aivony ny 7 septambra ho avy izao ny fidirana ofisialy avy amin'ny fanjakana ho an'ireo sekoly rehetra manerana nosy amin'ny taom-pianarana 4 anakatonatsika izay vaovao manodidina ny sihatry ny fampianaran'izay ho any androany mitaky fa olana mazava avy amin'ny fanjakana ahafahana mamany olana lavareny iainan'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansany ho anivony CSS nasionaly araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo omaly Christian Dimby. Nanao fanambarana omaly ny teo anivon'ny CSS nasionaly na ny fikambanany mpampianatra mpikarika sy ny mpikarika mpampianatra mikasika ny fitakina ny famana ny olany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Teboka ny voatra tao anatin'ity fanambarana ity ny tsy fisian'ny fiovana manoloana ireo olana miverimberina eny anivon'ny anjery manontolo. Ireto farany izay efa nampahafantatra sy nanolotra vahaolana azo ampiarina na ambavana antsoratra mifandraika amin'izay famahana ny olany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay. Ankoatra io, manentana ireo tompona raiki-pahefana irosa amin'ny fametrahana lamina ara-tsosialy araka ireo tolo-kevitra avy ny fotony hatrany ny eo anivon'ny CSS nasionaly ho antoka ny fahombazan'ny rafitra akademika. Izy ireo izay mitona ho an'ny fanadiovana amin'ny lafiny rehetra sy anavana ny vary amin'ny tsiparifary. Makasika ny raravanga indrano izay tsy mbola milamina hatramin'ny androany ihany koa mitaky ny amoahana ny rasambizafy Cyril filohan'ny Bam sy ireo ray aman-dreny izay voatazona noho ny fitakina natao amoahana ny solombavam-bahoaka ny vanga indrano izay mbola ny amponja amin'izao fotoana ny antoko FTAPM na ny fikambana ny tanora mpitolona malagasy Kaeton Andriatsilavo. Matsiaro ho manana didy amin'ny mahatoko politika azy ny FTPM ary mitondra anivony ihany koa manoloana ny fitanana amponja ireo ray aman-dreny noho ny fitakina ny amoahana ny solombavam-bahoaka ny vangaindrano sarotra ny tazapotsiny amin'izao zava-misy izao tsy misy vahaolana hafa ve na koa hoe sarotra ve ny mifampiresaka no dia miafara amin'ny famonjana tahaka izao. Rariny ve nangala trombe ve nisy de atao koa de fandikan-dalàna mihoatra ny sasany ve nataon'ireo olona reo ray aman-dreninay ireo ka mahafilohana toko anao izy filohan'ny tanora mpitolona malagasy ana de sy azo tory nieritreritra hoe mbola hisy tolona ataon'ireo mandeha ve mbola hiverina hitolona ve fa tsy rariny ny zavatra misy raha ohatra ka izao zavatra misy zao de za mieritreritra indramiko ozy ny fivoriana na noho izy ny resaky naisanatesaka hoe isika mihitsy ene no anaovan'ny fanjakana demonstration ka eto de tsy zay no resako fa tehiteny hoe azotsika ataony mifampiresaka fantatrareo azo ataony mifampiresaka fa nahoana ny tsisy ny fifampiresahana fa fampisehoana hery no misy fitakiana ny député hiala hoe avoay ny solombavam-bahoaka anay ve de tsy mivoaka ny solombavam-bahoaka de nampina hafa koa. Ray aman-dreny manana ny toerana na eto fianaran-tsoa na ny vangaindrano reto ray aman-dreny reto ka tsy tokony atao tahaka izao. Isaraka ny fanjakana fa iny ray aman-dreny ngiara-joma iny ene no ray aman-dreny nanasalotra lamba ny président Rajoelina iny nampanovina ny lamba sy nanometehina ray aman-dreny izy zany tam'izay androany izy ina dahalo ka te hisaraka ny teny aho hoe tsy mendrika andreo ray aman-dreny reo tsy mendrika andrasambizafy Cyril zay mba nanometanana an'izao fitondrana zao nanometanana ozy aho nivadiana nanometanana in manoro zay aza de miteny hoe sorana mbola nisy ray aman-dreny nijoro ka zay no antony anaovany ity antoko FTPM ity antsoavy ihany koa ka eto de te hiteny sahady ary te angataka hoe ho an'izao fitondrana zao ajanony raha azo atao
avoay raha azo atao reo olona ireo satria ho feno ny fonja rapitso amin'ny afakapitso raha ohatra ka izao no fomba fanao de manjary iverina ndray ny tolona zay firenetsika efa latsaka katerena izao a tsy mendrika ny firenena zao a ka angatahana ampanajana ny hamoanana ny amotsorana an'ireo olona reo a mba tsy hitatra zavatra hafa zao zavatra misy zao tsy mendrika an'ireo ray aman-dreny ireo izao fitazonana azy ireo any amponja izao marina moa fa ny alakamisy 12 aogositra izao no hiakatra fitsarana indray ka dia andrasana zany izay mety ho avoaka ny fitsarana amakasika izao raharaha izao aingorakotondrina kolo fianaratsoa no nitatitra an'izay fanadiadiana makasika ny raharava angahindrano zay izay ihany koa no etsika misendy vetivety ao anaty doka foy mbola maro ny fanadiadiana tsy vaovao nisongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny makasika ireo olona roa sarina teny vato saika anondrana sokatra antsokosoko eo ihany koa ny makasika ny firetana mandidina ny valanjavaboarin'ny salo manahoana ny politika ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izay aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no hoana rahantsika ny antsiprian'izay miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja Tiki-tiki-vo mandenga masuan amin'ny manaraka Big Cristal penina tena azo antoka Mamenina ny araba-trano tongo klasia tongo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity hoentsika manokatra izay tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao zay olona roa no sarona ivelan'ny seranam-piaramanidina ivato saika anondrana antsokosoko sokatra misa 700 tamin'ity androan'ity akoatr'izay sokatra misa 90 ihany koa no tratra tontoliara tsy maintsy fongorina hatramin'ny farany ny fanondranana antsokosoko ireo biby avy eto Madagasikara ny ministera tompona andraikitra izay nanamafy ihany koa fa efa andalana ny fampodiny ireo biby sarona tany Thaïlande farany teo ka eto Andriatsilavo. Vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana sy ny OPJ forestier miasa eny Ivato olona miisa 2 no sarona saika hanondrana antsokosoko ireo sokatra miisa 800. Tiako hazavaina amintsika rehetra koa fa tamin'ny 20 ny volana Aogositra de misy sokatra 20 izay tratra tany Belo tany Atsimo ary niara miasa miaraka amin'ny gendarmerie miaraka amin'ireo réseau-na informateur ireo ary tamin'ny maraina androantsika alaroby miresaka izao misy sokatra 200 koa no hita izay saika ondrana tany ivelany. Nanamafy ny ministera tompona andraikitra fa tsy ilefitra amin'ny fanondranana antsokosoko ireo ari-pirenena tahaka izao. No mafisina ihany koa raha ny fanazavana ny fiambenana ireo biby sy zava-maniry eny fotony ary efa andalana ny fampodiana ireo biby tratra tao Thaïlande. Raha momba ny Madagasikara de efa tsisy resaka atsony izy io satria ny scientifique rehetra na malagasy na avy any ivelany ny organe de gestion CITES de efa nomentsika daholo ny proof hoe tsy hita raha tsy eto Madagasikara reo biby reo ary efa eken'ny firenena rehetra indrindrandrindra ny autorité thaïlandaise izay tena tompony décision momba ny raha io ary efa tsisy olana atsony ny proof hoe avy aty Madagasikara reo biby reo. Tsy ivina hatrany efa tavaverina eto tany-drazana ireo sokatra miisa 730 tratra tany Komoro. Antenaina araka izany fa ho tavaverina araka ny voalaza ihany koa ireo sokatra sy ragidro tratra tany Thaïlande ireo. Ny fampidiana ireo biby ireo izay voalaza fa misy dingana tsy maintsy arahana
ka antony mampiamitralava ny fotoana voatondro ampidiana azy ireo eto Madagasikara. Marina fa efa eny vato na anivelany avokoa voatratra ireo biby ireo. Fanontaniana mipetraka, inona marina no anjara asan'ny ministera miaraka amin'ireo eny fotony izay mahazo famatsim-bola isan-karazany avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena manoloana izany tranga izany. Biby arena sy ny maro hafa efa maro ihany izay hoe andalana izay ny fampodiana azy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, saingy mbola miandry aloha izany ny rehetra hatramin'ny androany ao anatin'izay. Fa hijanona ho isan'ireo kobakambava maro nataony mpitondra ihany koa ilay fanamba Ray Tapitrisa mpizahatany hatramin'ny taona 2024 raha tsy misy politika mazava amin'ny velarana ny sehatra ny fizahatany. Ny fitondram-panjakana izay tsapa ho miraviravin-tanana sy tsy manam-baolana mazava manoloana ireo teboka marary ny sehatra amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza fa tsy ny firetana mandidina ny valan-javaboary toy ny tranga atao isalo. Andao arahantsika ny fanadidina. Hijanona ho kabary amboly latabatra ny fanamba Ray Tapitrisa mpizahatany hatramin'ny taona 2024 raha tsy manana politika mazava amin'ny fitondram-panjakana ho ny mpisehatra amin'ny fizahatany. Raha ezaka goavana no takiana anatin'izay raha tsy ilaza fa tsy ny fandraisana fipetra manoloana ny firetana mianjady ny valan-javaboary toy ny tranga mandidina ny salo miraviravin-tanana ny tompona andraikitra isan-tsokajiny atrito. Efa intelo ity valan-javaboary ity no nahitan'izay faisana zay amin'ny alalan'ny afo zany tao anatiny ity volana aogositra ity. Zany hoe andrasantsika impolo ve na indroapolo zany ny fahamaizana ao anatiny ity valan-javaboary ity ve zay voandray mesure atsika ka raha ohatra atsika zany hanatratra n'ilay 1 million de touristes à l'horizon 2028 zany nany hoe ny action ny fitondram-panjakana zany tokony mitandra na koa hoe makany amin'izay fantatratrantsika ny tandrona zay. Ho an'ny salo manokana izay anaty lisitra ny valan-javaboary maneran-tany mifaninana ho tsongaina anatin'ny géoparc ny UNESCO ho an'ny taona 2024 anatin'ny fijirinany lafin-javatra rehetra izay mety tafiditra anatin'ny masitsivana amin'izany mpitantana amin'izao fotoana izao. Ny firetana toy izao ankilan'izay anaratsy toerana ny salo eo anatrihan'ireo valan-javaboary maro. Lasa mampihemitra an'ilay ndeha ataontsika hoe classification na koa hoe kategoria zay faniritsika zany hampiditra an'ilay ty valan-javaboary ty ao anatin'izay patrimoine mondial zay zany. Ka hoy za teo hoe mbola averina foana hoe raha ohatra ka misy finiavana ao amintsika zany tea hitondra ny avo an'ity parc national ty zay ndeha ataoko hoe anisany mampiditra mpizahatany betsaka indrindra dia tokony mifanaraka amin'izay zany lay andraikitra na koa hoe action raisiny fitondram-panjakana sy ny zavatra mampalahelo ange dia lasa hitatsika zany fa tena miraviravin-tanana ny tompona andraikitra zany manoloana ny efa maizana zany. Olona roa no efa nahiditra amponja ary miandry ny fitsarana noho ny firetana ny tranga atao isalo ny 3 aogositra raha toka mbolan-dalam-pikarohany ireo tomponantoka nandoro ny manodidina ny salo ny alahady lasa tio. Mety ampihemitra ny classification ny isalo ao anatin'izay fidirana amin'ny géoparc ny UNESCO zay ny trangana firetana salandreny araka ny rahantsika tao anatiny ny fanadiadiana iny. Fa nahemitry ny fitsarana amin'ny 17 ny volana septambra zao ihany koa ny famoahana ny didy mahakasika ny raharaha Patrick Raharmana naraka ny fanapahana teo anivony fitsarana androany. Mijanona ho eo ambany fanarahamaso ny fitsarana araka izany ity farany mandra-pivoahan'ny didy mahakasika azy. Hilarina Soniaina. Amin'ny 17 volana septambra ho avy izao indray ny famoahana ny didy mahakasika ny raharaha Patrick Raharmana mpampaneny laklosy eto amin'ny firenena araka ny fanapahana teo amin'ny fitsarana androany. 3 volana mahery taorian'ny fanambarana sy nanaovana fanadihadiana azy teo anivon'ny sampandraraha roa misahana izany eto amin'ny tsika. Raha tsy hivana famoahana ny fitentezam-paritra nataony Andry Rajoelina tamin'ny tambazotra ny serasera no anenjehana ny Raharmana Patrick izay no heverina no fanotoinana amin'ny filaminana anatiny. Napetraka teo ambanin'ny fanaraha-mason'ny fitsarana ny tena ny taoriany izay midika sy mandrara azy tsy hivoaka ivelan'i Madagasikara. Tsy afaka maneho hevitra tamin'ny haino amanjerina tambazotra ny serasera afaka 17 andro indray araka izay vao hivoaka ny didy mahakasika ity raharaha ity araka ny fanemorana nataony fitsarana androany.
Mahajanga maimaika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity misedra olana norinasa mpamokatra menaka Bidco Oil ao ampare mahitsy mahajanga fa voatsakatsakana ny asan'izy ireo amin'izao fotoana izao tsy mety mamela azy ireo hiasa araka ny tokony ho izy ny fanjakana norinasa izay mamelona olona manodidina ny 200 saingy izao ambanana ho akatony izao indray Anja Robert Kolomajanga. Anisan'ny orinasa iray lehibe antokana velona sy mihodina eto Mahajanga ao anatin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa ny orinasa Bidco Oil ao ampare mahitsy ao anatin'ny commune Belbaka. Raha tsy hivina dia efa nanomboka ny taona 2024 io orinasa io no niorina tao ampare mahitsy namokatra menaka huile brut ho lasa huile raffiné. Ny olana nefa dia ilan'ireo fanjakana ny fandimby hatramin'izay ka hatramin'izao ny fanakatonana io orinasa izay mampiasa olona manodidina ny 200 ilana vanina mila katona tsy misy fitadiavam-baolana ny amin'ny fampihodinana azy maharitra. Io ny orinasa velona sy azo aterana sisany ato anatin'ny faritany Majunga. Izay miaraka amin'ny vice-président izay tarihany Souflira c'est député lanta ao amin'ny distriktan'ny Analalava dia manana tamina sy vina ny ametrahana zany Majunga zany ho mamiratra ka rariny dia rariny izay eto amin'ny Majunga 1 sy Majunga 2 raha hitady vahaolana faran'zaingana mikasika ny Bidco io. Raha hitantsika hamany tanatin'ny tapabolana izay dia nitondra manam-pahefana rehetrarehetra tato anatin'ny faritany Majunga hijery vahaolana mikasika ny Bidco. Efa mifampiresaka tamin'ny ministre de l'industrie zay hijerevana vahaolana inona ny antony tsy mbola sokafana io usine io satria mampiasa olona maro dia maro io usine io. Io usine io efa mitady ny zavatra mety sy ny mahasoa satria ny tanjotsika tamin'ny fitondram-panjakana dia milaza hoe ezahana ny mpamatsy vola avy any ivelany mba hisinvestir eto amintsika. Rariny dia rariny tsika raha mangataka an'io satria zavatra efa misy io tsy ho tediavina intsony. Ka eto dia mangataka ministère mangataka fitondram-panjakana fa zay solombavam-bahoaka tsy jery fotsiny an'izany zavatra zany fa dia hiady mafy satria tombotsoan'ny Majunga io tsy ho tombotsoan'ny Majunga 2 rery io fa tombotsoan'ny Majunga ray manontolo reherehanay zany famokarana menaka zany atao amin'ny faritany misy anay. Ka eto dia tetodika fitondram-panjakana maefa vao malaky olonan'io satria mamany olonanay eto aveko tsara satria maro dia maro ny tanora taminay tsy manana zany asa zany maro le diplômé mipetrapotsiny manomboka zao miara-miasa sika zao dia efa metanana io misy usine io sakafo faran'zaigana io fa andrainy andraiky tatamisikanay zay mba hamanany olona io farany aingana. Raha ny loharanom-baovao dia efa nisy fotoana no namokatra sy namatsy menaka ho an'ny mpanjifa ny Bidco Oil saingy nakato ny fanjakana izany tamin'ny taona 2024. Ankehitriny niezaka nanao ireo rehetra izay notakiana taminy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa ary efa niaona mivantana tamin'ireo antanatohatra rehetra sy ny ministera tompon'andraikitra saingy izao ambanana akatona izao indray ka piasa manodidina ny 200 mamelona ankonana maro miasa eo anivon'ity orinasa ity indray araka izany no overy asa ny amin'ny fanakatonana ny Bidco Oil. Ny asan'izy ireo tsy misy teritery sy sakatsakana avy amin'ny fanjakana araka izany no andrasan'ireo tompon'andraikitra sy ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Bidco Oil amin'ny fanjakana maefa. Ijanona ny Mahajanga izay hatranisika mitohy hatrany ny fidinana ifoto no famahana ny olandrano fisotro madio ataon'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Mahajanga voalohany afak'andro Christian ho an'ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao ny farany herinandro teo mponina atao tsara rano ambony indray no nisitraka vovo isitrahana rano fisotro madio. Anja Robert hatrany no mitatitra ny Antsiprian'izay. Manome rano manome aina mitoetra ny asa sosialy amin'ny fanomezana rano fisotro madio ataon'ny afak'andro Christian solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distriktan'ny Mahajanga voalohany ka tamin'ny farany herinandro teo dia ireo fokon'olona ato amin'ny fokotany tsara rano ambony indray no nahavitana vovo. Zay moa zany mijoro mandrakariva manerana ny fokotany mijery an'ireo toerana zay verina fa tena sarodrano ary misedra olana tsy miandry rano tapaka isika vao afantatra zany ny olana ara-drano fa tsy maintsy misy ny fidinana tao misy ny fampiresahana amin'ireo vahoaka mila mahafantatra ny olana zay iainandreo dia arakaraka an'izay no hitondrana vahaolana ka eto anaovana antsoavo an'ny vahoaka ny Mahajanga efa nolazay koa
fa ny fandresena zay nazotsika tsy ho avelively fa ho antsika rehetrarehetra ka noho izany manao antsoavo amintsika aza misalasala aza mihafahafa tongava manantona ary isika raha teo koa moa zany efa manomana amin'izao fotoana ny ametrahana birao ahafahany rehetrarehetra zany miditra ao mifamezivezy ary apetraka amin'ny terrain zay heverina hoe neutre mba tsisy fisalasalana na antokinina misy anao na antokinina fa solombavam-baoaka Madagasikara solombavam-baoakanareo voafidy teto Mahajanga ka aza misalasala ianareo midanadana mivaravarana ho antsika rehetra hoento ireo olana maro isan-karazany fa amin'ny alalan'izay no ahafahantsika mitondra vahaolana sy sosokevitra manoloana izay zavatra iainantsika eny anivony fototany zay misy atsika. Omena lanja atrany ny fitsinjovana ny vahoaka ary atao lahara-pahamena izany raha nanambarana Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Toany an-tsara no ametrahantsika hoe ny fahasahiranam-bahoaka no tokony ho jerena. Raha manao zavatra anao andro ray androany raha pitso raha ohatra ka mijanona eo zay angambany tsy mahavaolana fa zao zavatra ataontsika zao mandritra ny fotoana maro amantonany maro dia ho ampiasaina zao fotodrafitrasa zao ka izay zany no zavatra manahirana antsika mety gaga nareo hoe tsy tonga nandroany amin'ny fametrahana samboady io dia lamina io amin'ny antoko rehetrarehetra samy manana ny lamina fa tsy hoe misy olana tsika tsy manana olana amin'izaniza fa ny priorité tsika tsara mazava dia ny fijerena ny olana ifotony ny toetra koa moa zany efa fantatra anareo tsy havita ifety aho raha ohatra ka sahirana ny vahoaka mijaly ny vahoaka ary hoporofoitsika zao mandritra ny fotoana maro raha mbola situation tsika ratsy ohatran'izao asa tsy misy fandriam-pahalemana hitantsika ny aratsy tatoato noho ny zay fatapahan-jero zay sarotra amin'ny afakano kristian mahasolom-bavam-bahoaka no iogaoga ifety nandany vola amin'ny zavatra heverina fa tsy lahara-pahamena. Dina ifotony mihaino ny etaetan'ny vahoaka atrany no lahara-pahamena ho an'ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany ity ka ny farany herinandro teo izy ireo no nitafa mivantana tamin'ireo vahoaka ny tsara rano ambony izay notronon'ireo fianakaviam-ben'ny antoko firaisan-kina eto Mahajanga. Anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alaity anolotra seho goavana iarahana amin'ny mpanakanto vahiny Franglis ny orinasa manova sy ny telema Madagasikara ny faharoa amby 20 septambra ho avy izao etsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina Ilarina solony. Mifanindran-dalana amin'ny fampiroboroboana ny application mozika izay nentina nomezana fahafahampo ny mpanjifa malagasy. Ivelatra amin'ny kanto vahiny ihany koa ny fanatsarana entin'ny manova sy ny telema Madagasikara. Isatarana azy ity seho goavana iarahana amin'ny mpanakanto kalaza vahiny Franglis ity raha ny fanazavana. Fampisehoan'io dia entinay ao anatin'ny sehatry ny ataontsika hoe fampidirana ny catalogue universal ao anatin'ny mozika. Raha tsy haivina kely dia ny mozika dia application anankiray araky azavaina taloha reny hoe mitovy amin'ny Spotify Deezer sy ny karazany ao anatiny ao misy catalogue hira malagasy sangaraza malagasy maro dia maro manodidina ny 400 eo ary efa ampiditra ihany koa zany zay manomboka atoato ny catalogue international. Fampiroboroboana sy fampivelarana ny kolotsaina samihafa manohana finity ety ny telema Madagasikara ary kanefa nahafantarana azy hatramin'izay. Manamafy an-trano fa telema maronasa malagasy anazy dia mitsinjo ary mandranjara hatrany amin'ny etsika toy izao. Ao anatin'izany ihany koa mantsy ny fampiroboroboana ny kolotsaina, ao ihany koa ny fifandrevony kolotsaina maro samihafa. Ohatra hoe ny kolotsaina izay entin'ny Franglis izay namany anarana rehefa hitantsika hoe misy fanjevona kolotsaina anankiroa izany satria tafiditra anatin'izany ny ohatran'ny teny Franglis izay hoe fitambaran'ny teny français sy ny teny anglisy. Dia ao anatin'izay ihany koa no anosehana an'ilay satria misy ny kolotsaina maro rehefa mifankahita ny kolotsaina dia manome ihany koa manome harena mampitombo harena na kolotsaina anankiray ny fifanjevona kolotsaina maro samihafa. Azo tombo manokana amin'ity seho ity ny mpampiasa application mozika isitraka fianambidy 300 amin'ny vidiny tapakila amin'ny alalan'ny fanaovana like ny sanganasa ny mpanakanto Franglis miisa 3
tsy franglish ihany izy mpanakanto malagasy anafana ny sehatra ihany koa mandritra io etsika io amin'ny zoma izao no isokatra ny fivarotana ny tapakilo ao amin'ny ticket place amin'ny faharoambyroapolo ny volana septambra izao kosa ny fampisehoana etsy amin'ny palais des sports Mahamasina. Maresaka iraisam-pirenena vetivety enina mby 70 andro mialohan'ny fividianana filohan'ny pirenena ny États-Unis nanao velomy ireo mpomba ny antoko demokraty Joe Biden ary nitsodrano any Kamala Harris nandritra ny fandraisam-pitenenany tao Chicago fotoana izay nanaovany filoha jeritodika ny asa vitany ary nampitana ny fanilo ho an'ny mpandimby azy ihany koa anamafy ny azakazaka araka izany manomboka eto i Kamala Harris ampifaninana amin'ny Donald Trump ity miliardera amerikana ity izay tsy nitsahatra niemotra araka ireo sondasy tato anatiny herinandro vitsy izay dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ny fampalalam-baovao no tapitra hatreto fa ny fandaharana izay hoentina ato anatiny fahitalavitra kolo dia mbola maro izay anasanana ao hatrany tsy hisaraka aminay mandrapitafa ao amin'ny raha-pitondra ary tombokilasy tombovavy elo matomboka. Bic Cristal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ni Vavao. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.